Madagena sy GMM zany mikarakara n'ity salon Avenir Information ity zay hitantsika ety amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka anio zoma dia farana rapitso asabotsy manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva tsy miantony salon eto amin'ny Palais des Sports zany. Salon anankiray zay entina anampiana an'ireo tanora zay afaka baka ka maniry hanao ny fianarany aorianan'izay baccalauréat izay. Dia ankoatran'izay ihany koa anampiana an'ireo tanora zay mitady asa zay efa navita fianarana zany dia hiditra any amin'ny sehatry ny asa. Dia izay ny antony no nanaovana n'ity salon Avenir Information ity zay anampiana an'ireo tanora zany hoe hijery ny ho aviny hitodika any amin'ny ho avy inona no atao zany anaoriny. Ny mampiavaka ny salon zany isaky ny volana febroary ity dia izay hoe mampafantatra ireo toeram-pampianarana amin'ny ambaratonga ambony izay manao rentrée deuxième vague. Dia eo ihany koa moa zany mampiavaka ny salon tamin'ity taona ity hatramin'izay zany toeram-pampianarana ihany mandray anjara tao anatin'ny salon fa na manomboka amin'ity taona ity zany dia izy koa ireo orinasa izay mandray anjara mandritra ny roa andro izay hanao recrutement dia entanina ny ankizy hoe mitondra CV rehefa ho aty amin'ny salon Avenir Information. Ny stand hitantsika zany mandritra ny roa andro misy eo amin'ny 10 eo. Zany hoe ny 40 amin'izay zany ireo institut, école supérieure sy centre de formation dia eo ihany koa ireo orinasa eo amin'ny 10 eo. Mampiavaka ny salon ihany koa misy an'ilay conférence sy atelier sy lohahevitra ifandimby eo tsy miato mihitsy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 ora.